fa fotoana tokony anamafisana ny firaisan-kina pirenena sy ny fampiavana pirenena izao hoy kosa Ramatoa Lalatsina Ravolomanana ny resaka ny zavamisy raha ny resaka ny zavamisy amin'izao fotoana izao Iray Andro mialoha ny famindram-pahefana eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny filoham-pirenena vaovao ny tena ny vola Ravoavy Stefana Zafimanjemy. Zava-dehibe tsy azo idivirana manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena ny fihavana pirenena hoy Ramatoa Lalatsina Ravolomanana. Nambarany fa mbola tsy milamina ny zavamisy eto amin'ny firenena raha ny fijeriny ary lazainy fa mbola misy ny disadisa politika. Mbola tsy milamina ny firenena, mbola ao ny fifandroitana, ao ny disadisa sy ny lomolony, mbola tsy misy ny fifampitokisana. Ny Floera Rajaonarimampianina izay lany ny apa-efatra ny malagasy voasoratra hifidy dia efa nanambara fa président ny malagasy rehetra izy, tsy resahana fotsiny izany fa tokony ho tsapany malagasy amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra entitra ho raisina fa zava-dehibe ny ahafahana mamela ny malagasy hifanatona, hifanakalo-hevitra ao anatin'ny fametrahana ny fampihavana-pirenena tena izy. Nosiritan Ramatoa Lalatsina Ravolomanana fa tsy mbola tapitra ny tetezamita fa eo ampiandrasana ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsanganan'ny gouvernement isika. Mametraka fanahina mety hisina krizy vaovao manoloana ny fanendrena prime ministre ity mpanao politika ity. Nefa ny ranaheny ny kabary nataony filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina omaly teny andotam-penaka dia ohatrany sadaikatra ihany asa mety ho diso engany ka ho diso ny famakiko azy na ny fandraisako azy fa ohatrany ahitana taratra fifandroitana ihany eo amin'ny HVM sy ny olona nanoana ny filoha vaovao sy ny mapara izay maro anisa vonjimaika aloha ao anatin'ny antenimieram-pirenena ankehitriny kanefa le lalam-panorenana dia milaza hoe le maro anisa ao anatin'ny antenimiera no manolotra ny prime ministre fa manendro fotsiny le filoham-pirenena. Ny fisian'ireo fifanoherana samihafa amin'izao fotoana izao no antony nambaran'ny Ramatoa Lalatsina Ravolomanana fa mahazava-dehibe ny fampihavana pirenena tena izy. Fampihavana pirenena izay nambarany fa mitaky ny fametrahana ny Comité national pour la réconciliation izay arahana ny professeur Zavy Albert. Tsy safosafona fotsiny atao petatoko izany fampihavana pirenena izany satria ho atao hoe manome rariny any Ray aman-dreny Zavy Albert nitaky hatrany misy ny fampihavana pirenena mialoha ny zavatra rehetra ho atao eto amin'ity firenena ity ny zava-misy ankehitriny. Karaha tiantsika ho maro toerana, ho maro potitra zany fitondrana ho ahorina atao anatin'ity republika efa-efatra ity izany dia tokony homena ny lanjany sy ny toerana tokony isy azy amin'izay ny CNR na ny fampihavana pirenena tena izy iarahan'ny Ray aman-dreny FFKM ny Ray aman-dreny Zavy Albert misalaha amin'ny malagasy tsara sitrapo rehetra satria ny nampisara-bazanantsika sy ny teraka tsy fampitokisana teto hatramin'izay ka hatramin'izao dia mizara vilana ny fitondrana mitongilana sy mitanila, ny mizana tsindrinila, ny tantely afa-drakotra, mitaky firaisan-kina, élan national, mitaky fiaraha-misalahany rehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny fampihavanana izay nambaran'ny filohan'ny manda ho an'ny fampiraisam-pirenena fa antoka maro-potitra ny fitondrana vaovao. Ankoatra io dia heverina fa tokony prime ministre manana fisokafana ary vonona hiaro sy hitsinjo malagasy rehetra fa tsy ho mpiandany fotsiny no apetraka.